Hebreo 7. Io Melkisedeka io dia mpanjaka ny Salema ary mpisoron'ilay Andriamanitra avo indrindra. Fony Abrahama niveriny avy nandresy mpanjaka maro dia i Melkisedeka no nitsena azy sy nitsundrano azy. I Abrahama kosa nanome an'i Melkisedeka ny ampafon'izay nananany rehetra. Ny hoe Melkisedeka aloha dia midika ho mpanjaka tia rariny, ary izy koa dia mpanjaka ny Salema, izany hoe mpanjaka mitondra fiadanana. Tsy misy izay ahafantarana ny ren'i Melkisedeka na ny reniny na izay tantaran-drazany, ary tsy voalaza ny andro niandohany na ny fiafarany fiainana, fa dia mitovy amin'ilay zanak'Andriamanitra izy, ka mitoetra ho mpisorona mandrakizay. Heverina ny fahalebiazan'i Melkisedeka, fa i Abrahama razambentsika dia nanome azy ny ampafon'ny kariny avy amin'ireo zavatra tsara indrindra azony babo tany amin'ny ady. Ireo mpisorona avy amin'ny taranaka Levi no mahazo didy araka ny lalàna, andray ny ampafoli-karena amin'ny vahoaka Israely, izany hoe amin'ny mpiray firenena aminy izay teraky Abrahama ihany koa. Tsy mba taranaka Levi i Melkisedeka, nefa nandray ny ampafoli-karen'i Abrahama izy, ary dia nitsundrano an'ilay nahazo ny fampatantenan'Andriamanitra. Ka tsy azo larina fa izay mitso-drano dia lehibe noho ilay mandray tso-drano. Ny taranaka Levi izay mandray ny ampafoli-karena dia olon-kofaty ihany, fa i Melkisedeka kosa dia ambaran'ny soratra masina fa velona. Azo lazaina aza fa fony Abrahama nandoa ny ampafoli-karena dia anisan'ny nandoa koa i Levi izay rain'ny mpandray ampafoli-karena. Fa na dia tsy mbola nateraka akory aza i Levi tamin'izay, dia efa tao amin'ny razambe io ihany raha nitsenan'i Abrahama i Melkisedeka. Foto-javatra tamin'ny lalàna nomenan'ny vahoaka Israely ny fisoronan'ny Levi. Koa raha nahatratra ny fanamperana tokoa ny fisoronan'ny Levi, dia ho tsy ny ilaina intsony ny isehoana mpisorona anankiray hafa indray, dia mpisorona araka ny fomban'i Melkisedeka, fa tsy tendrena araka ny fomban'i Aarona. Satria raha ovana ny fisoronana dia tsy maintsy misy koa fiovandan-dalàna. Ka ny tombontsika izay hiantefan'izany teny izany dia hafa foko, ary tsy misy avy tamin'ny fokony mba nanao raharaha teo amin'ny alitara fisoronana. Eny, fantatra mazava tsara fa avy amin'ny fokony Joda no nipoiran'ny tompontsika, ary izany foko izany rehefa miteny momba ny mpisorona i Mosesy dia tsy mba voatonony velively. Ary izao indray no voamainka mampazava kokoa izany fiovanjavatra izany. Misy mpisorona hafa niseo izay mitovy amin'ny Melkisedeka. Tsy lalàna amampitsipika araka ny fomban'ny olombelona no nahatonga azy ho mpisorona, fa erim-piainana tsy manam-pahataperana, satria izy no ijoroana ho vavolombelona hoe: ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fomban'i Melkisedeka. Koa izany no nahafoana ny didy taloha noho ny izy nalemy sady tsy nahasoa. Ny lalànan'i Mosesy
dia tsy nahatafita na inona na inona amin'ny fanamperana, fa nahiditra kosa ny fanantenana tsara lavitra izay ahazontsika manantona an'Andriamanitra. Tao raha teo koa ilay fianianana nataon'Andriamanitra. Ireo mpisorona hafa dia tsy momba fianianana no tonga mpisorona, fa i Jesosy no mba fianianana no tonga mpisorona. Fon'Andriamanitra nilaza taminy hoe efa nianiana ny Tompo ka tsy hivadi-bolana, ianao no mpisorona mandrakizay. Izany no mahatonga an'i Jesosy ho antoky ny fanekem-pihavanana tsara lavitra. Izao koa no fahasamihafana hita. Marobe ireo mpisorona hafa satria tsy navelan'ny fahafatesana haharitra, fa maharitra mandrakizay kosa i Jesosy ka tsy hifandimbiasana ny fisoronany. Noho izany dia mahavonjy tanteraka ireo manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'izy, satria velona mandrakizay mba hangataka amin'Andriamanitra ho azy ireo. Eny, mpisorona be natao antsika tokoa Jesosy. Masina, tsy misy faharatsiana na fahotana ao aminy. Voasaraka tamin'ny mpanota ka nasandratra avo noho ny lanitra. Tsy mba tahaka ireo mpisorona be hafa izy, ka tsy mila hanolotra sorona isan'andro ho fanalana ny fahotan'ny tenany aloha vao nihaino vahoaka. Indray mandeha monja no nanoloran'i Jesosy sorona, dia tamin'ny nanolorany ny tenany. Olona zohim-pahalemena no voatendry ny lalànan'i Mosesy ho mpisorona be, fa ny teny momba ny fianianana izay notonon'Andriamanitra taty aorian'ny lalàna no nanendry ny zanany ho mpisorona be, dia ilay zanany efa tonga amin'ny fanamperana mandrakizay.